Fa izy kosa ny diabe izay ho ataon'ireo vehivavy parlementaire Jean-Pitso amin'ny siviotra iainga eo amin'ny stade anakisa Mahamasina moa izany ary izy ohatra manodidina n'Anosy diabe ny fandriam-pahalemana izay no ho ataon'izy ireo ho fitakiana indrindra moa ny fanatanterana ny fifidianana koa manainga ny vehivavy anao akanjo fotsy ary izy ireo. Hanao diabe ho an'ny fandriam-pahalemana Rampitso hitantsika fa misy efa mirotsaka candidat, misy rarana, misy manao démission, misy tsy manao, misy efa manatitra dossier zao parlementaire ilatsaka ho fidina député, mitaitaina hoe isy fisa tsy isy fifidianana dia be ny fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny zao ka mba hitondra ny anjara birikina izay vehivavy araky ny taratasin'ny fanekeny eran'izao tontolo izao amin'ny hoe vehivavy filaminana sy fandriam-pahalemana na ny résolution 1325 izay nataon'ny firenena mikambana tamin'ny octobre 2000. Manetana atsika rehetrarehetra zany vehivavy indrindraindrindra mba hanao diabe hiaraka aminay vehivavy parlementaire zany izay misy ny CTA sy ny CST. Io diabe io dia mitakina ny fandriam-pahalemana sy ny zavatra misy eto Madagasikara mba hialana amin'ny crise zany dia irotsaka tsehatra zahay vehivavy andray anjara sy hanome ny hevitray momba an'izany.